Mirabantsika rehetra fiadanan'ny tompo amintsika. Faly izahay manolotra an'izao vidéo izao vidéo ahafahana mizara tenin'Andriamanitra amintsika tsy lava, telo ka hatramin'ny 10 minitra izay zahana zaraina isan-kerinandro tahaka izao. Androany aloha hevitrintsika dia izao hoe ny fitiavan'Andriamanitra. Dahoary. Eny ary, resaka isika androany mikasika ny fitiavan'Andriamanitra ho isika teo. Amin'ny ankamaroan'ny olona dia ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra dia zavatra hita maso sy ny zavatra azo tsapahi-tanana. Misy olona manome famaritana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zavaboary, amin'ny alalan'ny mahafinaritra rehetrarehetra, ny tontolo mahafinaritra izay hitany sy tazany. Misy indray ny olona mamaritra ny fitiavan'Andriamanitra azy amin'ny alalan'ny zavatra izay azony sy zavatra izay iainany. Ny ankamaroam-potoana hoe velonaina, salama tsara, misakafo tsara, endriny ankizy sy sisa rehetrarehetra. Izay no fahazon'ny ankamaroan'ny olona ny atao hoe fitiavan'Andriamanitra ity. Misy indray mifamadika kely amin'izay dia heveriny fa nengaran'Andriamanitra izy. Heveriny fa tsy tian'Andriamanitra izy satria maninona mijery ny zavatra misy sy mitrango ao anatin'ny fiainana izy. Dia inona zavatra hitany ohatra izany zao hoe maty ny zanany ohatra. Na ohatra hoe sahirana be foana ry zareo, na ohatra hoe mikorotan-dava ny tokantranony. Dia ozy izy miresaka hoe za tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy, za tena nengaran'Andriamanitra mihitsy, fa fiainako ohatr'izao, fiainako ohatr'izao, fiainako ohatr'izao. Amin'ny ankapobeny zany dia ny fahazon'ny olona ny resaka fitiavan'Andriamanitra dia amin'ny zavatra hitany sy azony tsapainy. Mety tsy tena diso ilay izy aloha amin'ny voalohany, fa androany te hifampizara aminao ny tenin'Andriamanitra mba hazonao misy kokoa sy ahatonga anao hiaina satria zay no teny mamaritra an'ilay izy hiaina ny tena fitiavan'Andriamanitra. Za zao ray aman-dreny dia ao anaty koa ray aman-dreny mananjanaka dia misy toetra n'Andriamanitra izay napetrany izay mitovy amin'ny anazy napetrany ato amiko sy ny ankamaroan'ny ray aman-dreny rehetrarehetra. Io toetra n'Andriamanitra izay any anatin'ny ray aman-dreny io dia toetra eo ihany le hoe mikarakara sy mikolokolo sy miainy amin'ny anio sy ny sakafo hohanina, akanjo tafiana sy ny sisa rehetrarehetra, izany hoe le filana andavanandro. Fa ny ray aman-dreny, ny toetra ny ray aman-dreny rehetra amin'ny ankapobeny dia mitsinjo no avin-janany. Ny zanaka indrindra raha mbola kely dia tsy manana eritreritra loatra hitsinjo no avy zany, fa le zavatra androany ihany ny azy ny tena zava-dehibe aminy. Dia averiko ohatra le zavatra nifampiresantsika teo hoe ny famaritan'ny zanaka, ny fitiavan'ny ray aman-dreny ihany koa dia mitovitovy amin'izay. Raha notaninao ny ankizy kely 9 taona 10 taona dia tianao ve dadanao sy mamana? Tianay dadanay sy mamanay. Fa ahoana ny tenenana? Hoentiny vidanany kilalao zay, hoentiny makatsy naniny zay, mihinana pizza zay. Zay no famaritan'ny ankizy ny fitiavan'ny ray aman-dreny. Izany hoe mitovy amin'ny famaritantsika olombelona, ny ankamaroantsika, ny fitiavan'Andriamanitra miankina amin'ilay zavatra hita maso sy le azo tsapahi-tanana. Fa ny tena fitiavan'ny ray aman-dreny nefa, za ray aman-dreny mahafantatra, enao izay mijery izay mety ray aman-dreny ihany koa dia mahalala fa ny fitiavan'ny ray aman-dreny dia tsy le ohatran'izay le hoe mena kilalao fidianana zao, fidianana zao. Misy endrim-pitiavana ihany zay. Fa ny tena fitiavany dia manomana an'io zazy io, mampiomana an'io zazy io ho amin'ny fiainana izay ho avy. Ary ny fiainana ho avy iny zavatra important be, zavatra manan-danja be. Fa maninona moa? Satria ny fiainana androany sy rapitsony vita ihany. Na hihinana pizza androany na tsy hihinana pizza, iverina amin'ilay ohatra le ankizy kely tentsika. Na hihinana an'izany androany na tsy hihinana an'izany, tsy maninona izany. Nga maty raha tsy mihinana an'izany, nga maninona raha inona. Fa le ao ambadika amin'izay, ao ambadika rehefa afaka 20 taona raha ohatra zany zazakely 9 taona isika teo, afaka 20 taona, manao io zazy io. Olona manana ho avy ve io? Ary ny omana ho amin'ny ho avy ve io? No manina tamin'ny ho avy ve io? Ary eo ny toe-pon'ny ray aman-dreny miay amin'izay ho avy izay. Mba hananany zanany no ho avy tsara, dia lasa amin'izay ray aman-dreny manao investissement. Ary iny amin'izay le faneho-pitiavan'ny ray aman-dreny. Manao investissement izy na manao famafazana izy ho amin'ny fampianarana an'io zanany io. Be dia be mihitsy ny ray aman-dreny tena lazaiko anao
Indrindra raha ianao tanora mijery amin'izao fotoana izao, tena lazaiko anao fa be dia be ny ray aman-dreny tena mifofotra sy mively vy mba haninona mba hatafita ny taranany. Za mahafantatra ray aman-dreny anankiray izay mpanety ny asany, fa tena miresaka amiko izy sady manety ahy eo. Zaho izy tsy maintsy tafitako ilay zanako izay, tsy maintsy tafitako, ary tena tafitana io zanany io ary tena mifofotra mihitsy izy, tena mahavita, tena eritreretinao hoe tena miasa 7 andro ao anatin'ny 7 andro, 7 andro ao anatin'ny 7 andro miasa mba haninona hatafita ny zanany. Raha tsorina manao sakrifisy. Tsika zao mahafantatra eto Andrenivohitra tsika, any ambanivohitra mety hafa ny toe-javatra na any amin'ny faritany, fa eto Andrenivohitra dia misy olona manao asa ratsy, misy mpangalatra. Fa zao nolazaiko anao, ao anatin'ireny mpangalatra eny marina fa misy dia tena hoe faharatsiana tsotra zao ny angalarana, afakamona sy sisa. Fa misy olona tsy manome rariny mpangalatra fa manome fanazavana kely fotsiny ihany ao anatin'ilay izy, ary mampiditra an'ilay resaka ao anatin'ny resantsika. Fa misy ny olona mangalatra mba hamelomana ny zanany, misy olona mangalatra mba hatafita ny zanany. Inona moa ny dikan'izany? Tsy tian'ilay mangalatra, tsy mety amin'ilay izy, fa saingy izao mahery be ao anatiny ao ny fitiavany zanaka sy ny fiheverana no avin'ilay zanany hoe anao ahoana io atsy aoriana. Dia lasa izy manao tsy tokony atao. Misy olona vehivavy reny mpianakaviana mivaro-tena, tena mivaro-tena mihitsy, mba haninona hatonga ny zanany hanana ho avy tsara, hatonga ny zanany hanana fiainana tsara. Miverina amin'izay tsika amin'ilay resaka fitiavan'Andriamanitra. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy ny fanomezana anao izay hitany masonao, tsy ny fanomezana anao izay tediavinao anio, fa ny fitiavan'Andriamanitra asianao nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very za ary tsy ho very ianao, fa anana ny fiainana mandrakizay. Amin'ny dika teny hafa dia zao hoe fa tian'Andriamanitra loatra izao tontolo izao ka nomeny ny zanany latokana. Raha lasaina-bavy izay mijery amin'izao fotoana izao, le ray aman-dreny teo nanao sakrifisy, mafoy ny aja amam-bonina ny sasany. Misy ray aman-dreny misara toerana mba hafahana mamelona n'ireo zaza ireo. Tsy hiditra lalitsika hoe mety zany sa tsy mety, fa ny zava-dehibe ao anatin'ilay resantsika dia le sakrifisy ataon'ny ray aman-dreny hatafita ny zanany. Zao ihany koa no lazaiko anao, Andriamanitra zasainao dia ao am-pon'Andriamanitra, ny tao am-pon'Andriamanitra dia zao ny hatafitantsika. Tsy ny hatafitantsika amin'ny fiainana, nanantsika tomobila, nanantsika trano, nanantsika villa ratsy zany, fa tsy zany ilay izy. Fa ny zavatra tao am-pon'Andriamanitra dia zao ny hahatonga antsika hanana fiainana lavabe. Tsy ny resaka resantsika tsy zany, tsy resaka tahaka ny ray aman-dreny hoe ahoana no avy vita amin'ny fianarana 5-20 taona, mety hoe velona 5-70 taona le olona ohatra, nandritry ny 50 taona zany dia nahazo antoka izy ny amin'ny fiainana satria tsara karakara, tsara fitaizana ny ray aman-dreny. Ny an'Andriamanitra zay ny ray aman-dreny 50 taona. Ny an'Andriamanitra izy manomana n'ilay ho avy, ary ny ao am-pony dia no aviko io sy no avinao, no aviko sy no avinao. Inona moa zany ho avy zany rehefa hiala eto amin'izao tontolo izao nge raha lasaina-bavy? Dia misy lalana roa tsy safidiana. Ozatsiana hoe rehefa miala, misy lalana roa amin'izay tsy safidiana. Ray fiainana mandrakizay, ray fahaverezana mandrakizay. Zao anefa ny problema. Io fiainana mandrakizay io dia fiainana izay tsy misy fahotana, izay feno fahadiovana sy feno fahamasinana. Ny problema dia zao, na zany na ianao samy tsy masina, na zany na ianao samy tsy mendrika, na zany na ianao samy mpanota. Ozy ny tenin'Andriamanitra tsy misy marina dia iray ary. Eo anatrehan'ny fiarahamonina mety manana fomba fijery fiarahamonina hoe ihany na olo marina, tsy eo anatrehan'Andriamanitra tsisy marina na dia iray ary. Ny dikan'izay tsisy marina na dia iray izay, tsy misy mendriky niditra ny lanitra na dia iray ary. Rehefa tsy misy mendriky niditra ny lanitra na dia iray ary, dia nomen'Andriamanitra ny zanany. Inona ny asan'io zanany io? Inona ny antony nandefasany an'io teto ambonin'ny tany? Ny hovonoina. Zay ny teboka lehibe indrindra. Ny hovonoina, ny ho alatsaka ny rany. Satria maninona? Mila mitondra ny fanamelohana izay azoko io zanany io. Zany no diso, zany nanota, zany nanao ratsy. Efa nanao ratsy hatry izay ny ainako. Amin'izao fotoana iainantsika izao, amin'ny maha-olona olombelona, mbola misy zavatra tsy mahatanteraka, mbola misy fadisoko foana. Raha pitso raha afaka pitso mandra-pialako eto amin'ity zao tontolo izao ity, mbola misy foana zany. Ny problema lehibe tsisy afaka mividy ny fahotako, ny fadisoko. Za tsy afaka nanao inona ny amin'izany. Hoy Andriamanitra omeko ny zanako, izy no hividy ny fahotana. Zay ny fitiavako anao.
ny ray aman-dreny ara-nofo mahavita manao sakrifisy fitiavany ianao fa Andriamanitra dia tsy sakrifisy tsotsotra fa ny zanany mihitsy ny nomeny hovonoiny mba hananantsika fanadiovana. Za le mpanota, za le olon-dratsy, voadio ny rany Kristy ary manana anjara fiainana mandrakizay noho ny sakrifisy izay nataon'Andriamanitra, tsy noho ny amiko, tsy noho n'izay nataoko. Zaho ary ianao izay miaino amin'izao fotoana izao, izay ny tenin'Andriamanitra. Foy eo isitsika. Izao no lazaiko anao androany raiso io fitiavan'i Jesosy io. Raiso ny fitiavan'Andriamanitra raha ianao amponao, raha tsy maheno ninina ianao, aza asiana toy any aloha fa avelao ho any fotsiny fa ny Tompo mahalala ny fotoany. Fa raha henonao ny amponao any, fa mamangy anao Andriamanitra ary mampafantatra anao ny tombam-bidinao sy ny alafovidinao eo anatrehany. Raiso izany fitiavan'i Jesosy izany. Raiso izany, izay fotsiny aloha ny ataonao. Manaraka iresaka zavatra hafa indray, fa raiso izany androany, raiso ny rahan'i Jesosy hanadio anao, raiso ny fiainam-baovao izay atolotra Jesosy ho anao, mba handova alilay mandrakizay ianao. Izay ny afatritsika androany, samy tahin'ny tompitompoko. Izay ary ny azo natolotra androany, mino izay fa nisy zavatra afaka nyraisinao tao raha manana fanontaniana ianao aza misalasala manoratra. Manasanao ihany koa izay IGM ny page Pasteur Tovo dia ao anatin'ny rehefa manokatra le page ianao dia misy soratra hoe déjà abonné. Rehefa avy amin'izay ianao dia pitsirinao iny déjà abonné iny dia eo ambany eo misy soratra hoe voir en premier. Rehefa klikenao zay hitanao foana izay fampizarantsika eto isan-kerinandro amin'ny herin'ny ray, samy tahin'ny tompo.